Ny tsirairay no mahatsapa an'izay asambarana ao amin'izay. Ny tsirairay no mahatsapa an'izay hoe fitonian-tsaina sy ny fahaizany mandanjalanja ny fiainany amin'ny andavanandro. Ary misy ny karazana angovo izay eno amin'ny olona izay ataontsika manana an'izay asambaran'izay. Fa tsy afaka ho sandosandohana ny asambarana ka ilaza fa hoe rakoto na rasoa dia sambatra amin'ny endrika aty ivelany. Fa misy ny zavatra atsapahnao zany ny olona iray hoe mipetrapetraka tsara ny ekilibra ao aminy, mipetrapetraka tsara ny fomba fijerin'ny fiainana sy ny fifandraisany amin'ny olona manodidina azy, ka fitaizan-tsaina goavana dia goavana zany no atongavana amin'izany atao hoe asambarana izany. Satria raha ny aty amin'ny tany mandroso ohatra zao dia ananany daholo anie, raha ny resaka materialy, ananany ny vola, ny fitaovana teknôlôjia ambony indrindra, ary dia izy no mifehy an'izao tontolo izao amin'ny resaka hoe domination izany. Kanefa mbola mikasaka an'io asambarana io izy, dikan'izay dia mbola misy zavatra tsy ampy izany ao aminy, matoa izy mbola mikasaka ny asambarana manokana ny 20 mars ho fotoanan'ny journée internationale du bonheur izany. Ka ho antsika olombelona zany dia fanontaniana mipetraka dia ny hoe moa ve afaka hanana an'io asambarana io ny olona rehetra? Eny, afaka manana ny asambarana ny olona rehetra raha ohatra ka mikoja ao aminy zany ny fitaovana rehetra izay mety ampitoniany sainy, mety ahatongavany amin'izay hoe fitoniana sy ny hoe fahaizany makasitraka ny zavatra izay eo am-pelantanany, ny zavatra izay ananany, ahafahany miroso zany bebe kokoa any amin'ny hoe tanjona izay tiany hotratrarina. Satria raha ohatra mantsy zany tsika hoe hiresaka firenena, misy ny atao hoe instinct, misy ny atao hoe code génétique mitondra ny olombelona tsirairay io zany, ka arakaraky ny fahaizany mampiasa an'izay hoe talenta génétique sy instinct ao amin'izay zany no mahatonga ny olombelona iray hanana ny ataontsika hoe satisfaction zany eo amin'ny fiainany. Raisitsika ohatra amin'izany ohatra, ny malagasy ve dia ho afaka hatao américain, ho afaka amerikanisena ve raha hoe ny fombafomba ny malagasy? Aiza no mety mifanandrifindrify kokoa zany raha hoe amin'ny resaka genetika no jerena, ny amin'ny resaka fombafomba amin'ny maha olombelona. Aty amin'ny manandrifindrify ny malagasy dia aty amin'ny hoe aziatika sy ny hoe afrikanina. Ao zany no mila jerevany ny manam-pahaizana zany ny possibilité rehetra ananan'io hoe genetika io mba ahafahany manana ny ataontsika hoe zany dignité amin'ny maha olombelona zany ao amin'ny population. Satria raha hiresaka mantsy zany tsika ny hoe fampandrosoana izay misy amin'ny firenena iray, dia tsy ny hoe ilay olona azo isaina amin'ny ratsan-tanana izay nahita fahombiazana teo amin'ny fiainany, tsy any akory no imesurena zany ny fahombiazan'ny firenena iray, fa ny mponina ao aminy amin'ny ankapobeny mihitsy zany. Ny sarambabem-bahoaka manahoana ny fiainan'ny sarambabem-bahoaka, eo zany no mipetraka ny ataontsika hoe réussite-ny mpitondra politika iray. Fa tsy hoe rehefa nangorokarena ny filoham-pirenena ao amin'ny tany iray sy ny olona manodidididina azy dia hoe tena tafita izy zany amin'ny fiainany,
ny réussite ny mpanao politika iray dia ny tantara napetrany ary ny fandrosoan'ny firenena ao aminy sy ny fiakaran'ny fari-piainan'ny vahoaka entiny any zany no hitondrana ny ataontsika hoe réussite eo amin'ny firenena iray. Ka itoeran'izay zavatra rehetra izay zany dia ny hoe ny fampiasan'ny tsirairay ny talentany any no mitondra amin'ny ataontsika hoe fahombiazana zany amin'ny zavatra izay katsahana. Ka raha ohatra zany misy ny olona izay hoe manana ny karazana ambition amina resaka hoe fitondrana fiainam-pirenena na ataontsika zany hoe amin'ny terme hoe politika dia ny fahombiazan'ny firenena entiny no résultat fa tsy hoe ny fahombiazan'ny tenany. Hoe nanjary mpanefoefo ohatra ilay filoham-pirenena dia réussite personnelle an'izay fa tsy réussite ny firenena misy azy. Kanefa misy impact angezabe amin'ny isam-batan'olona izany ilay hoe tsy mampisy an'ilay fahombiazan'ny firenena. Inona ny antony? Dia ny hoe voatery zany ny isam-batan'olona izay mandre ny tenany hoe efa metimety ny fiainany manao an'ity karazana fefy mahery vaika ohatra ny tranony satria matahotra ny mpangalatra. Hoaiza moa zany ireo olona izay tsy jerena? Hoaiza izy zany ny ahita sakafo hohanina? Ny olona izay tsy mahita asa, ny olona izay tsy mahita rirany mihitsy eo amin'ny fiarahamonina, hoaiza izy zany ny sakafo? Izay rehetra moyen hitany zany no ampiasainy dia ny fangalarana, ny fanaovana an'ity karazana totakely rehetra ity, ny famonoan'olona izay vokatry ny atezerana, ny pitsopitsony madinidinika ohatr'izay no mahatonga ny karazana hoe sosiôlôgy izay mipetraka ao amin'ny firenena iray mandinika zany ny hoe fiarahamonina miainga amin'ireo ataontsika hoe isam-batan'olona izay tokony zany hanana an'izay hoe dignité amin'ny maha-olombelo izay. Dia ny hoe mianatra any an-tsekoly ny ankizy rehetra voatsabo ohatry ny olombelona rehetra ary mitafy ohatry ny olombelona rehetra, mihinana ohatry ny olombelona rehetra, misotro rano madio, mipetraka amin'ny trano ohatry ny olombelona rehetra. Eo zany no ataontsika hoe imezurena zany ny indice-ny hoe fandrosoana ao amin'ny tany iray izay hitondra any amin'ny ataontsika hoe asambarana sy fitoniana amin'ny tsirairay. Lalina be zany ngeza be zany ny fijerena ny atao hoe asambarana satria tsy mijanona ho an'ny olon-tokana fijerena ny olon-tokana amin'ny développement personnel izany dia diso ny fomba filazana hoe fanindraindrana ny tena iray ihany, ny olona iray ihany, diso be zay fomba fijery zay.